raha miresaka tsika hoe asan'ny fanahy masina dia tsy maintsy resahana aloha ny fanahy masina mihitsy indrindra maha Andriamanitra azy satria fantatsika fa ny Jaona 4 ka ny 9:4 dia milaza amintsika manao hoe f'Andriamanitra dia fanahy ka raha hivavaka amin'Andriamanitra isika dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Raha miresaka moa isika hoe fanahy dia tsy afaka tonga dia milaza isika hoe tsy maintsy fanahy masina foana satria misy ny antsoina hoe fanahy masina dia misy ny antsoina hoe fanahy maloto. Saingy amin'ity fotoana ity dia miresaka tsika ny amin'ny hoe fanahy izay tsy hita nefa misy, tsy mety tsy ho azontsika tsapaina, mety tsy ho azontsika ho tarafina mihitsy amin'ny fijery maha-olombelona fotsiny na hoe ho tsapaina amin'ny tanana fa tsy maintsy finoana. Ary izay maha-Andriamanitra azy izay no tiantsika hanokanana fotoana manokana mandritra ity atao hoe fiaraha-midinika ny tenin'Andriamanitra ity, tsy androany ihany, tsy izao ihany fa hifandimby eto. Ny fotoana izay jerentsika an'izay ny azontsika ambara dia ity hoe miantso hatrany ary miverimberina ny antso ao amin'ny Paoly Apôstôly izay miantso antsika Korintianina 2:5-7 manao hoe fafinoana, izany hoe isika rahalahy sy anabavy dia finoana no andehanantsika fa tsy fahitana, tsy miandry fahatsapana ara-batana ara-nofo fa mino ny fanatrehan'Andriamanitra na dia tsy hita aza. Ary izany toe-javatra izany no mampitombo ny finoantsika satria tsy misy afa-tsy ny finoana ihany no ahafahantsika misokatra amin'ilay tontolo ara-panahy izay andraisantsika ny avy amin'Andriamanitra. Ka raha miresaka izany tsika hoe asan'ny fanahy, asan'Andriamanitra izany dia ny fanan'Andriamanitra, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ny finoana, fifandraisantsika amin'ilay fanan'Andriamanitra, ilay Andriamanitra fanahy no iantoka ny mahazava misy an'izany. Koa mifanentana isika. Misy mpanoratra iray antsoina hoe Helmut Hobel izay nanoratra boky manokana mihitsy, ngamba tsy iray ihany izay boky izay fa misy tohiny, mahakasika ny hoe tokony ho zava-dehibe eo amin'ny zanak'Andriamanitra, eo amin'ny kristianina, eo amin'ny sika mpivavaka ny manokana fotoana miresaka betsaka ny amin'ny fanahy masina. Loha hevitra izay tokony ho sarobidy eo amintsika manokana izany ary anisan'izany mihitsy ny antony izao fotoana izay atokantsika izao ao anatina fifampaherezana mba hifantoka manokana ny amin'ny hoe inona no mahazava-dehibe, ny asan'Andriamanitra, ny asan'ny fanan'Andriamanitra ary manahoana no ahafahantsika manome lanja izany mba hisy akony eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Tiako ny hitondram-bavaka manokana n'izay atao hoe savaravina ihany, savaranonando ihany satria itoy izao dinidinika izao mametraka fa na tsy hita mety tsy ho azo tsapaina mivantana aza dia misy Andriamanitra ary fanan'Andriamanitra dia Andriamanitra mihitsy. Koa ny fanekentsika izany dia fisokafantsika amin'ilay tontolo ara-panahy izay tian'Andriamanitra hifandraisana amintsika satria olombelona nofo ihany isika, olombelona izay voafetra kanefa entin'Andriamanitra hisokatra kokoa amin'ny fivelarany maha-Andriamanitra n'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra fanahy zany. Koa antsoko ianao, asaiko ampitiavana ary mba hiombona amin'ny vavaka izay tanterahana, vavaka isika tokoa. Raha tsara indrindra izay any an-danitra ao misaotra anao zahay satria omenao tombotsoa, hiditra lalandalina kokoa amin'ny fafahana mampiasa ny finoana
andraisana bebe kokoa ny zava-panahy, indrindra ny asanao amin'ny alalan'ny fananao masina. Tompo malalo mba ho fanandramana tsara eo amin'ny fitombona ra-panahy ho an'ny zanakao tsirairay avy ane zany, ary tsy hijanona eo aminay ihany fa hitatra ihany koa eo amin'izay rehetra mifambikasoka aminay. Tononona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.